Manila na Ampahabity nosoratany Altera na Ranar Santer Alphonse. Ireo hanome ainany tantara mihaja Lemek Anjarliva ary Tahina Nantenaina. Nandray feo tovy razana mamonjy Nanatotosa ony mihaja ny erina. Ahoana tsara hoe raha mimpanefoefo sy mahay ary matanjaka izay heverina ho tsara ihany no hodiavina, dia foana ny fikirizana hitsomoa ny fanantenana, fa ny fanantenana ny fiandoham-pahasambarana. Oka aloha averiko vakina indray fa tsy azoko tsara izany ka. Raha mimpanefoefo sy ny mahay ary matanjaka izay heverina ho tsara ihany no hodiavina, dia foana ny fikirizana hitsomoa ny fanantenana, fa ny fanantenana no fiandoham-pahasambarana. Mba lasa lavitra kosa ny fandinihan-dry ala zany ka. Inona ny tiany mpanoratra ho lasaina amin'izany? Ohatra moa za ty mbola nadio an'ilay hevitra ao ambony ao. Eto dia lozako variana amin'ity boky ty eto indray. Mandrosoa ay ve papa ihany? Nareo ve raha hery tsy hamelim-bady amanjana ka mbola mibonika eo ambony fandrinao ihany a? Ohatra fa ahoana koa ty mandeha vao miposaka tiry papa? Mafy loatra ngary ny fahavoazanareo tamin'ny Beloto Maly reny. Nataony tsy nahita tory sy tsy natsindry fandriana mihitsy. Tsy mahatsindry fandriana ony. 2 tours fotsiny eny mba nandresenareo anay Maly. Ny trosa mbola tokony soronareo tamin'ireny fahavoazanareo ny sesisesy reny moa ravina no afaka. Trosa ahoana indray ry papa? So dia tiany sery fa indroka pôsikorany ianareo Ka zany raha ve no mampalaindana ny sei foty eo ambony fandriana teo Aiza kosa mba mamerina mandrantsaina nytony asa soratra reo tony fotsiny Mitado arafesy masady anga hono ny sain'ny akamako. Fa nga tena tsy miasa saina tsony se rehefa eny ambony volant eny a. Ary mba jereo tsara ihany aloha izay asiana ny tena ary papa so manitsaka patin eo ka enjereo indray a. Sa moa efa mazatra anareo ilay mody menjera rehefa sendra ny olona tsy mivaky loha sy tsy malala ny tokony ataony? Aiza kosa raha hery a. Nareo koa ve dia mbola voafandrika amin'izany ihany Fa anao inona vao maraina tokoa aloha sy ety Tsy aleo ve manafana fandriana aloha Ora hery a. Isehany ny laza taniko hoe tongava dia hatrany fefa tokony hetezana amin'izay ny voalohany se. Sa tsy naka permission indray se? Ay tokoa moa. Naka permission ka. Fa le hoe entiny tsy tadidiko. Efa nitondra ety zany se io. So dia tokony hajanona ry aloha le mety Ny voalohany se anefa efa lava be. Tsy maintsy tapahana io fa tsy azo hajanona amin'io tsonitry papa. Io azy efa maso rena amin'ny lolo azy. Dia rehefa avy mety vao mandamina an'ilay korontana entanao ambony ao. Mikasa ifindra ambony rihana indray nga se? Dia fa any zany se niraisina fa ipapa indray tsy hisahirana hiakatra sidina amin'ny tohatra tsy misy arofanina io fa nga milanja 100 kilô seny tsy zaka bataina miakatra tsy midina eo rehefa tonga ty amiko Tsy milay zany raha hery Tsy laitsako ny tonatonana ety atokotany ety fotsiny. Ampafiry mibaby an'se rehefa mandeha manjona nefa zany Tsy marina zany se Rehefa tena reraky ny asy se mety tsy abatana hiakatra any ambony antsony. Iza mahita raha mihinandrera eo ambony eo se rehefa misy kalo milalay iny. Na sanatria miafy tsy mihinana ihany koa satria hoe tsy ampabizara le loka ka terina ho arera ety ambany ety. Oka fa marina zany papa. Aza matahotra se fa mboariko mihitsy io tohatra io mba tsy hanahany sarotra ny se fivezivezena rery aminy. Zay mihitsy. Ngamba raha misy arofanina fotsiny avy eo andaniny roa dia efa misy amikirany se tsara rehefa miakatra sy midina eoko. Ny bekisy isany alaiko raha toka tsy zakany se. Fa ono tokoa anambady ve aloha se ty no manitatra trano sy milamindamina mitady apiada tena ambony fandriana eo Anambady ahoana ry papa? Nareo azy ty mbola tsy taitra kinona ny mamaky ana amin'izany.
Sady tsy misy hitondranareo any amoron-drano sy hijery baolina intsony anie raha voalasa eo tokoa ahy Niatsy mbola italistra ve no andrasana rahery Tsy italistra hoana raha zoky efa avy be dia be mifanerasera amin'ny reny ve dia tsy mba misy azoazo an'se mihitsy Ny azo moa tsy ho betsaka saingy ny manaiky araka amin'ny papany tsy misy Nefa za zao mahita fa olo reny tonga de point saramboariny se sady to de mba matotra tsara ihany ny fifandraisanareo Iolo ve mody be tsy miteny sy masitsika fijery zay izy iny kanefa ohatra efa tena nilatsahako ambany mihitsy reny fa tsy nety aiza ohatra ny anadany io nandraisana anahy ary lalao sady tsikaritro manao fihetsika amin'ny sarika ny seza ihany izy iny fa se moa varimbarin'ny lavitrako reny izy efa mivatam-bata-piteny sy misavosavoka an'ireny ve tsy efa kle efa toetrany lalao mihitsy ny style mipapy iny sady efa nialanenina tany koa ny bandy fa tsy tafy tonjoky ny verany ahatra am'izay ararikala radio carte reny indray ahoana ry rovakely sy zizi atovy matotra kosa ary sitraka ary se ny tena saza ny se kay mila miezaka kely fotsiny se sady atonina ny se mihitsy fa sy mpamotina kely sy be fangorahana izy iny tadidiko tsara fa nangano hoany mihitsy ny ranomasina inge tamin'ny selany anjera voadonan'ny alika teny an-tsena kely iny zaza nivelesiny tamin'ny teny se iny misy tamin'iny fa hoe mbola meme ihany hony fangorahana ane zany ny ansitraka fa tsy fitiavany fa inona moa ny mahasamy hafa an'izany papa raha tsy tiany se ve izy de tonga manampy ny se sy mahandro sakafo ny se ao an-trano sy ao foana rehefa tsy mianatra sy pahendry sy manam-panary se iny sipiny mino fa tena mahatsapa ny fahasahiranana ny se mihitsy izy amin'izao fahasembanana ny se zao saingy adidiny se no mitarika ny resaka tsory aminy fa tena ty azy se la ny aiky ary zandry angamba mahafinaritra azy reo kokoa ny hoton'ny mpiray-tapo amiko zay tena maraiky pitia to nanjary makahalandray aza zay mba nitiaviko mangina mo mamahana de nisitasitaka noho zany de tsofindrano seranambady fa tsy manakana amin'ny mahampinamana atsika zany na de mety anova kely ny fiarahana azy aza manary toko ry papa fa mivody tandrifa aza manatsobika aleo aloha iala fa to zany ndray tena dalainy seva maraina etoko ny tena mavoa anareo koa ne nareo tsy manao an'le double jeu mitondra anarana anankiroa nareo kanefa tsy fantatrareo hoe rehefa inona le ihaly be santimaka ary rehefa aiza ny papa be style mba havadio action am'izay vina tsara indrindra ny soratany sereny raha ny hafa mamaky fotsiny aza manana fatokina sy manatena fahombiazana amin'ny fampiarana azy maika fa seza efa miorom-paka tsara kanefa mbola nipoirany sy nytosahany mahay lesona ary mialahy teo ambony fandrena teo am'izay le tsy ry zandry fa aza manapatra any akamony eo sa ho sy tomoko mihitsy ny lamba ny se vao iala io se moramora ihany se fa malamany eo io gorodony io ny fingotrany beke any se efa manify erika so ibolisatra eo sady tsy koa zany mbola maika andamy masiana diotraniko vazivazy re zany fa tsy findra ao ambony zany kozinonako sady taizany dada sy mama no hipetraka ao ambony ao nahita asa azo ho aty atsirabe de mety ho tonga misabotsy izy raha sitrapon'Andriamanitra vena nabaviny se no hipetraka ao ambony ao ndao mihitsy se apiky so trano maimbo laosy mbola mijofony vovoka no vataniny vahiny kangery papa so tsara karakio rehefa tonga eo tokoa manitra manitra ay manitra ny anarany fa hoana de fa any amin'ny alibera indray zany ny filalaovana beloto manomboka zao fa ny vovon'ny papa occupé occupé ahoana ry papa i manitra ane zany ny solon'ny toeran'ireo vehivavy be dehibe nasainy se ho karakaraiko reo ndao ary anampiasa efa azalozana miadaladala eo maika iantso any aliberanao beloto finina fotsiny ny atao eto zay ry manitra tsy afaka nandefa vola ho andro dada sy mama indray fa mbola nanatitra fanafodin'omby tany an-drano manelatra fa zao tiany karta izy tomanao vola eny amin'ny banky de ankinika aminao fandefasana an'izay vola zay de rehefa azonao le vola de ataovy depo amin'ny kontinao fotsiny aloha amariny tsara aveo numero a mama zay fa mandefa azy ianao fa so mifandiso ao ka anahirana de aiza rery mahitako agence be dehibe manerana ny tanàna io very manitra de tsy hitanao zange mbola vahiny be tsy mahita na tsy misavaratra eto Tsirabe fa
Fangahy ianao tsy mbola nandeha nijery tanàna mihitsy? Za zao nidika aloha aty fa sao dia tara ny sakafontsika ka ho diso fidirana ianao. Tsy mbola nazoto nandehandeha indray ary ery ka. Sady mbola ampy hatramin'ny hariva koa ingely aloha ao ka tsy nivily tany an-tsena intsony ahy. Dia inona fotsiny izany nasepotsepotra anao hamonjy fodiana teo? Ohatra ny mba tiako ahy ilay boky nivakiako alina izay ka tsy androko ery izy hanohizana azy indray. Fa nanomboka oviana koa ty ianao no nanjary ty boky. Fony mbola nianatra aza nefa tsy mazoto miditra biblioteka mihitsy raha tsy misy devoir manahirana na manomana exposé. Nisy andalatsoratra nanaitra hitako tao dia izay ny sarika hamaky azy. Dia ho vahiny eto Antsirabe foana ianao raha izany. Ho vahiny ahoana koa? Sanganasan'olona ray ihany anie eo ambony etazera voanio sy le mivakianao alina. Angamba dia tsy hafoy fotoana andehanana mitsangatsangana mihitsy ianao raha hitondrako foana ny asa sorany. Boky nisoratan'iza tokoa moa izy iny? Ohatran'ny anarana tsy mbola henoko mihitsy mantsy. Jereo ao fa misoratra ao amin'ny pejy voalohany ao ny anarany. Aleo tokoa eo jereko. Ialo. Ary izy mba sary no tsy mipetraka eto akory. Ny mombamomba azy. Ny anarany fotsiny no misoratra ato. Ny tena marina tsy mbola mivoaka any amin'ny trano fivarotam-boky anie izy ireny. Ny herim-pon'ny mpanoratra izay fitaovana misy ao an-tranony ihany no entiny nanota azy ireny ka tonga boky kely tahaka an'izao. Dia taiza nahitany hery an'itony boky itony ka? Mpandekama ihany ireny nanoratra an'ireny ry manitra. Izany? Izay anie ny lazaiko anao hoe tsy hanam-potoana hijerena tanàna mihitsy ianao Tsy mahamaika izany ary hery a. Fa nga moa za hanao vakansa fotsiny no aty Antsirabe fa tsy hipetraka. Sako. Raha ny azahoana namana no antony andehandehanana motsy izay voarakitra atao anatin'ny tombom-boky tony ve no tena namana azo antoka e? Ho lasa ambinany rera atao trany ato ianao ny ahikoko. Avy eo dia hitady lalana ody isan-kerinandro any amin'ny dada sy mama. Hery koa. Aiza ho ahy ilay boky teo andoam-pandrinako teo. Boky be dia be ireo ny ato an-trano ka ny any amiko ihany no sikirina. Oka aloha vitaiko hatramin'ny farany mihitsy iny vao mamaky hafa indray ako. Andao alaivo any ambany are. Dia aza tononao ilay mandefa an'ilay volana endro dada sy mama. Dia tandremy ihany koa sao tavela any amin'ny guichet ihany ny karta. Mba ela be koa ilay rangahy ity izany. Efa efa akatony mbola mihiboka ao anatin'ny efitra kely vakam-bolo ihany. Tony angamba fony tanora ny robaroba sy be revereka izao vao mitsongoloka amin'ny ariary. Ary rehefa tsy manandraraha atao tranony eo dia mandany andro manisa ravim-bola. Misy azy ery ny fanavahana an'ireo vola malotoloto kely sy mikorokoritra. Ohatry ny hitako ery izany paoziny. Manahoana mademoiselle? Manahoana? Miandry olona angahy ianao saka vola ihany koa? Aka ny tsy an'ny tena kanefa dia mbola miandry ny sitrapon'ny olona e. Efa ela angaha ilay raha-papy io niditra tao? Mahasosotra. Atao ahoana fa mba miandry kely aloha izany. Patron-nomy angaha mipapaka somary bebe fakako. Ny olona efa maika nefa ianao koa tia mbola manampitrotraka ihany. Zaka indray misintona angamba mivola tiany alainy Mahay miresaka koa izany raha olona. Ohatra ireny tsy mitondra beky ireny fa ohatran'ny jejojejo sy mipendipendina ery. Io hiaka vola akory fa mba te hampiresaka fotsiny eto. Omendalana ary ianao mademoiselle fa vitany amin'ny papa. Efa ela mihitsy angamba ilay raha matoa kely iny ny andro teo fa tena tosorena be ery izany a. Dia iza koa izany no indramako anampy hanohana ny varavarana io raha sanatrika. Ino koa sena fa nivoaka sady ny sipaka. Azafady mademoiselle, mba atoany kely ange ty varavarana ity fa sahirana miakatreto e. Izay olona mandalo eo antsoina fa maika hamonjy asa ka. Andray, avin'olona izany marina. Lasa niretona fotsiny izy fa tsy netany nampiana akory. Maninona rangara hanovana lemoso fa tiako ve manatara isan'andro eo a. Raha mijery eo dia ahoana? Varavara-pitara azy ty ve tsy ho vaky ny tehana raha sanatrika misy rivotra mahery fitsoka eo.
Aleo ihany miandro mpandalo so sanatria ratra sy animba zavatra eto ka. Fa tsy aloha itsy ve ilay sampanandalana nahavirevitra any keo? Ay, akaiky sy vetivety dia tonga raha nanetsy tamin'iny lalana iny fa tsy nihodina taty. Nahitan'ireo fiara manao zotra tokana izany na voafitakako. Oay, tsy lehilahy manan-kilay manilahatra gisy banky ihany keo ve ty eto alohako ty? Mademoiselle, tadidinao ve za? Angamba tsy mainka atsony ianao zao Fomba lasa tsara fitafiana sy mivimbina kitapo hoditra tsara tarehy izy izany. Lalany iraisana ihany ka tsy aleo ve mba miaraka e? Aleo andeha mialoha fa ny fandehanao miadana loatra tompoko. Amin'izay dia sady mitsangatsangana angentsika ny fanala fahanginana e. Samy hidina ao atsongo ihany. Miala tsiny fa tsy manam-potoana iarahana aminao fefariva loatra. Ateriko ane ianao raha matahotra ny tsatsariva e. Matahotra. Ohatra n'ireny mba mahavita iny ireny ery. Ianao indray ve no anaty traka nefa jerena ary ty fandehanao? Milamina loatra. Azafady ary re. Mba ampitondraiko anao ary ty cartable ty. Raha tsy manahirana anao dia mba omeo an'ilay mpivarotra ao amin'ny faharoa aloha ao. Tsy fantatro izany. Apetrao amin'izay olona hitanao ao ka. Lazao fotsiny hoe etan'ny papy ty dia fatany avy hatrany. Za koa mbola mainka ka. Mba sipahoana koa ary iny e. Raha nitondra ny tia nefa zao tena ninona. Aleoko aloha hijanona akaina kely fa tena safilena be izany sandoko izany ka. Trefla zany re. Cœur tirsia. Tsanony ihany rangaha le se aloha fa efa mba manao beloty tsika. Sanjavy hatrany ary. Non, valet daholo tiry papa. Inona tsara hoe? Totawa. Contre zany raha ery Ay. Nga misy anana mihitsy ry zandry Sa veny tsy baka mialaina rasoky Tsy zay mikontra ny emy mandresy. Nga io arrivage io mety foana. Ok ary. Sarao ary fa misy Fa hono Ba sipa veza koa ary zany sipa midega ny zandro papa. To tsipa dega n'le izy sady tsipa mbayaka fa to miavina mihitsy So de mba sarikenatra kosa andao za tsy izy aloha fa voazara ny karatra Sipa sarikenatra very zandry misy ohatran'ny lalosiary fa rehefa miaraka amin'ny papa zatra ihany Aleo mbo tiky tsy ngidina avy hatrany aloha ary le vale. Ay tsy hafa mbola mioaka. Tonga de mandeha misesy amin'izay ny asy disy roaky nandray Tray. Ty tanany anay iny fatsy anareo rasoky Kay, tapaka le. Ary asa ho tsara le karatra rehefa sokafany. Zany rehefa zatra mitondra vaty tsy maity re. Manao jonjorombana fotsiny tsy. Anjara anareo zao manatavy ary Atira anaja siet trèfle. Vahiny aleo ilam. So de lazain'olona fatsy andalovana eo. Tsy andalovana ahoana raha ery Efa mba betsaka ihany ane izay mifanenana izay Ary taky papa ny tsy miserana any amin'ny tanàna tsony Ay manaraka sipa. Zavy ny tsy hita sasentsy tratratrany raha ery Varavarana mikatona lava zao ane vatany koa rehefa mba tonga any ambovonareo Varavarana midy ahoana rasoky Manitra ao ihany na de mandeha mitorny azy Sady ngamba raha mihoanao nareo dady tsy atsiaro andro ariva tsony fa ho tototro ny fanontanianao se. Ho tototra fanontaniana ahoana Piondana boky ohatran'ny zoky ange manitra Zany Ireo vinary raha ery no mandeha mitorny indray mba kanisako any aminy De iza nefa ny anampy any zoky miakatra tohatra ao raha mandeha mitorny aka So de sarikenatra mantsy ny anabavinareo ka nielingelona ny firesahana eny fanatrianao. Fa resakinona aloha ny tianareo atao aminy Resaky ny very ondry raha ery Sady mino fa ondry tsy mba zatra mienjiny anareo ka mora ruizana. Indray papa sy ny any Aiza moa zany sipy zany ny anaiky araka aminareo Aleo raha ngahovaina rito ma fa to tsy mataty sy lony anareo zany Fa avadika aloha ny resake. Eno
Efa vita ve le tohatrareo ka saina namboarina? Tsy mbola nahita mpandrafitra anao azy ary papa. Sady toa tsy tapa-kevitra namboatra an'ilay izy indray aka. Arofy aloha miplia anareo fa miesana be izy zany. Fa hoana? Lafo karama be angary zalam-pandrafitra sa hifindra traminareo? Avy aloha amin'izao ihany ka. Zaho indray ny anamboatra tohatra hijaikoanareo ny anabaviko. Ary tena mamelo mafy anareo zany e? Aloha rangahy hijanona any le resaka fa tsy mazaka mozika mavesatra nareo sao de velesinareo amin'ny bekiny eto ny rantsoko. Papa hono fitsona azy. Mba hafahafa koa zany raha anaran'olona. Izay vehivavy mifanena aminy zany dia arakarahany sy anianiana ohatran'ireny foana. Nefa toa mba olona mahalala fomba ihany ny fijery azy. Ary mba nakaiza koa ary heriny tsy tonga ihany. Hatr'izay nefa milaza melona miantso ny telefaonina ihany izy raha misy dia alehany. Na hoe misy asa maika mahavotana azy. Sa dia mbola variana any amin'izany hialy zany indray. Efa misivy alina nefa izao. Izy izao? Za ihany rery manitra. Mandrosoa fa mikatona fotsiny ny varavaran'io e. Efa misivy alina ve dia mbola tsy manidy trano ihany ry manitra? Raha tsy niakatra tatia zany dia tsy nanidy trano mandramaraina tato ianao. Tadidiko mihitsy io ka. Sady mihenoheno ny fahatongavanao koa sao mitondra tomobila mody ianao ka sahirana rery mamosy manidy vavady aoko. Idio ihany ny trano ka. Sao dia ho resy tory eo mpamakiana boky eo indray ianao. Sady ianao rehefa matory tena tsy mahatsiaro izay ambonin'ny tany mihitsy. Na dia avoaka mpangalatra trano-kodoro atorianao aza angamba dia tsy ho heninao mihitsy. Raha tsy ho lefa maty ry heriko. Tena efa nikotrokotroako mahaferiny ity varavarana ity tamin'ny ianao tsy mipika jiro sy namono tele ho maly iny fa tsy renao mihitsy. Ay ve. Tsaroako efa reraka ihany aloha ny masoko tamin'iny saingy tsy voky ny tapahana ny famakiana an'ilay boky ka dia nikirizako ihany. Kanjo ny soko miada ny ratoromaso. Rehefa avy nandinika vitsika amin'ny fanaretsaka teo ambony takelaka raha matoa kely ramanitra ao. Mbola taiza aloha hery ny tratralina sy mamofopofona alikaola vao miditra ny trano e. Tany amin'ny aly ahy e. Zomany andro dia mba milalao sy mirevirevy miaraka amin'ny bandy akamy. Mbola tsy manambady koa nga zany aly zany. Mpiondana ny boky nisoratany ve ianao ry manitra dia tsy alalan'izany mivady koa izy. Dia le mpanako taba amin'ny sasakalina mba analana mavesatry ny hafa ary tsy maintsy ampiaingoko fatratra mba tsy ho afaka mbavany maro. Mivady koa izy dia le mpanako taba amin'ny sasakalina mba analana mavesatry ny hafa ary tsy maintsy ampiaingoko fatratra mba tsy ho afaka mbavany maro. Ina koa zao ny dikan'izany. Aleo aloha andefa mitady atory ampitoerana ianao zany. Tavandrimandry re ranabavy eo. Veloha mihery. Ny finosika mbola tabatra ao ny sakafonao. Saotra e. Mba ohatran'iza ary zany namanihery zany. Mivady koa izy dia le mpanako taba amin'ny sasakalina mba analany mavesatry ny hafa ary tsy maintsy ampiaingoko fatratra mba tsy ho afaka mbavany maro. Soratra efa nandalo teo ambany masoko tokoa zany saingy tsy nisaintsainiko akory. Dia ho sanatria ve ka. Aleo koa atory amin'izay sao tsy tafafo maraina ka lazay ny hery mamihana ny boky ny aly eo indray rapitso. Mahazina ambala vato mangatsiaka. Fananina tadiako ary ahy. Sahala amin'ny olona tsy misy atao fa mireny ohatry ny adala. Mikitrokely sy mikibon-drazo azy zany. Manaintaina mila tsy ho zaka-tsony amin'ilay misotra miadana loatra. Manenina moa raha mitaingina posiposy sao dia very aty e. Sady mahamenatra koa ilay manontany olona lava izao ka. Manao manitra?
Mikara dia ndao hiaraka amiko fa ho any aminareo mihitsy aho zao. Dre, iza kosa ny malala ny anarako izany? Aleo izotra ny tongotra fa misaotra tompoko. Omeo ary ho entiko ny sakaosinao e. Fa iza moa ianao tompoko? Hay moa mbola tsy fantatrao. Iary aloha ny anarako e, na maniry anadanao. Ialy? Ianao no Ialy? Mpanoratra an'ireny bokety ny erany an-trano ireny? Tsy mpanoratra ka. Miezaka milaza izay tsy hainao tenenina fotsiny. Tena Ialy tokoa ianao ka. Faly mahafantatra. Zay vao afaka ny fanahinao. Mikasa ho any aminareo mihitsy aho zao. Mikasa ho any aminay e? Anao inona any? Aleo aloha ianao ateriko dia rehefa tonga any sika lasaiko anao ny antondihako e. Zangery Ialy tsy mbola zatra mitaingina moto e. Hoe azoma fotsiny raha matahotra ianao. Dia aza tataitra fa arao fotsiny fitongalana moto fa aza toerana. Zay. Hitanao fa tsy maninona. Maty ajanony aloha ry Ialy Fa misy inona ry manitra? Tsy misy inona ka. Taitra kely fotsiny any tamin'ilay nitrotra kely teo. Tsy maintsy mitambokona kely toy ireny ihany ny motera rehefa manao départ na mamindra vitesy ka. Sady efa reratreraka ihany ty moto ty. Dia aleo efa sy moramora ihany ka. Etre azony mafotsiny aho fa tsy maninona zany ianao rehefa miaraka amiko e. Raha hitan'ny vadinao amin'izao dia ahoana? Ny vadiko? Ie, ilay mpanako tabanao misasakalina mba hanala ny mavesatry ny hafa ary tsy maintsy ampiaingonao fatratra mba tsy ho afaka mbavany maro. Izy azy efa lasa ny afaka inona indray e. Tsy mandeha amin'ny sasakalina angentsika izao fa amin'ny atoandro be nanahary. Maninona nefa nahitany azy e. Raha matahotra ianao dia mihemory eo amin'ny porte bagage dia afatory eo alohan'ny tratra ny tanana. Tezitra nga ianao? Azafady ary. Vehivavy ratsy toetra izany koa ve tsy mbola reny tora reny tranony ihany fa reraky ny alina tontolo e. Dia isy lehilahy mahataty atao ambadiny an'izany ve? Tsy avelako sembe-vavy janga toy izany ny fiainanao ry Ialy. Tongosika. Tonga zahato. Izany efa mbola tia miaina foana ny Ialy. Mandrosoatra anao ary? Efa voalazako anao fa iraka ilaza hafatra ty aminao no natongavako ka tsy afaka hijanona maritra e. Afatra inona nefa izany? Ary sory amin'izay moa tia kasika anaovanao ty fa mafana loatra. Rehefa izany no hanala azy dia izaho koa no hamerina azy eo an-dohanao. Endrika mahafatifaty kely izao ka dia tavina fenina fotsiny ato. Dre, fa nahoana no roanao tahaka izany a? Ka tiako tsinona ianaoko. Fa atosika ho aiza koa e? Moa ry Ialy ndao re. Mandrosory aty an-trano e. Fino ty ataonao e? Aza atosika ka. Tsy manaiky raha tsy mandroso any an-trano ianao ry Ialy sady zarery no fa tsy mbola tonga ery. Ndao moa e. Oka ry manitra. Manitra hoa. Oka ka. Oka fa mianjerany ilay moto e. Kay! Dre. Fa aiza zany? Atao trano ihany sady efa maraina koa ny andro. Raha tsy nianjera avy eo ambony fandriana zany dia mbola natory teto foana. Indray nanofy niaraka tamin'ny Ialy Ialy. Fa inona koa ary ny dikan'izany? Iraka mpita hafatra moa izy kanefa izany hafatra izany aza tsy voalaza ny tamiko akory. Aleo aloha hitsangana eto haingana sao dia miakatra eo ery ka menatra. Dre, misy mesazy tonga izany. SMS ilay hery. Marary mafy any amin'ny hopitaly any Fianarantsoa ny patron anay ka tsy maintsy mandeha manatitra azy mivady an'izao alina izao fa tsy afaka hono ny chauffeur mpanampiny. Ataovy tsara hita foana ny trano fa tsy mbola fantatra izay fotoana iverenako. Lasa any amin'ny hopitaly any Fianarantsoa ny hery. Dia inona fotsiny izany no ataoko eto? Toa marina ihany ny tenin'ny hery ka. Aleo mandeha amin'ny falehan'ny olona sao lasa tana vavy aty. Rehefa any ivelany ihany ve tsy ahita namana ihany?
Eka dia mpanaritra ohatran'izao tony seminaire tony aty Antsirabe. Raha tsy tonga aloha izany dia tany ariana tany vao nahita toeranako. Ilay loha hevitra kosa aloha tena manaitra sy mahasarika olona. Izay ho lazainy no asa. Raha izay fiofanana henoko natao tetsy sy tero izay mantsy nampiarina sy nahitaham-bokatra dia tsy tokony ho ry sakafo sy mahatra velona ohatran'izao ny malagasy. Ny tany rahateo malalaka sady mbola azo masahana tsara. Saingy Azafady mademoiselle, mba afaka mifindra amin'ny itsy ve ianao nahoana no hifindra eo rangaty toerana voatokana ho anareo kilemena angaty hipetrahako ity. Tsy hoe toerana voatokana akory ka sady fiangaviana ihany ny hafa tsy sanatria manidikilika anao akory. Manahirana ihany mantsy ny andikandikanareo raha hitsofoka any anatiny any aho. Nahoana nefa ianao raha niditra mialoha mba te ahazo toerana sisiny? Na mandehana miverina any amin'ny mpiandry varavarana dia azo efa maka seza ho anao izy. Aleo ary angavy amin'ny olona eo akaikinao io raha tsy mety ianao Manitsaka ny teanao rangaty Azafady tompoko. Elanelana malalaka be io ve dia tsy omby izoranao manao fanahinana fotsiny. Matsiravina. Tena mangana mihitsy ny tapitongotra ny tsahan'le malemy be tehana ratsy iny. Aleo aloha sorana menaka fa tena manentaina be mihitsy izany. Tena jery ity izy fa tena mamaritra sy misy diana ohatry ny fitomboka mihitsy. Raha nanaiky ny fiangaviany nefa izao tsy voahitsako ohatran'izay. Na izany aza aloha dia tena matiantoka raha tsy nandeha nanatrika an'iny seminaire iny. Ary aleo sorana menaka amin'izay ity sao tsy hahita tory eo anio alina ka. Sady izay vao tena henoko manaintaina izany. Izay le vadiko tiako lazainao anatin'ny boky soratako iny ry Manitra. Andraso mihitsy aloha Rialy ny vadiko ianao dia le mpanao kitaba misasakalina mba hanala ny mavizatry ny hafa ary tsy maintsy hampiaingonao fatratra mba tsy ho afaka ambavany maro. Avereno hoe Rialy le fanazavana ho azy teo fa tena tsy azoko tsara. Ny hoe mpanao kitaba misasakalina dia tsy inakory fa nengam-panaoko ary dikany hoe hampiaingoko fatratra indray dia ny kanto ataviko azy. Ay ve, izay vao mazava. Tsy tokony andeha amin'izay ve sika fa efa hariva ny andro sady tatao be ny rahona ka sotratry ny orana ty tsika ka. Ialoko zao ndray ve tsika vao mba miaraka dia hisaraka sahady sady mimpiry efa mpiondakondana sy famiana ohatran'izao moa tsika. Manitra tsy filahana fototry ny fitiavana neny fiarahana tsokosoko toy izao ka hoe tsy azo ampandeferina. Tsy hoe tsy azo ampandeferina kosa kia amiko dia fihetseham-po ara-dalàna avokoa izay ataon'ny mpifankatia mandritra ny fihaonana eny amin'ny mangingina. Ampaham-potoana kely ao amin'ny fiainana andavanandro mantsy no ahafahana manao an'izany ka tokony ararona. Izany kosa ve tsy adalàna behivavy mitady fakam-panatsotro izao. Taratry ny fifampitokisan'ny mpifankatia izany Rialy raha tsy olona azoko antoka ve avelako hitondra hitokana aty amin'ny mangingina aty. Kanefa raha tianao ny hametraka fitokisana amin'ny olona iray dia ny hafantatra momba azy irina fatratra toy ny hoe ny mampalahelo sy matezitra azy ny zavatra tiany ary ireo fahazarana isan-karazany. Amin'izay koa no ahafahanao manombana sy mampifanody izay tadiavinao aminy sy izay andrasiny aminao. Mitovy ihany anke izany hevitsika izany satria miankina amin'ny fifaneraseran'ny mpifankatia matetika no ahafahana mahafantatra an'izany voalazanao izany. Aloha sady mandeha no miresaka fa efa mipitika ny orana ka. Oram-be tokoa ry tsy miry Rialy. So ihany fa mitondra elo ianao. Elo tokanyity ve aharo antsika akory? Andao andeha aingana sao dia hotsaka ny orana sy angovitry ny antsika aty ka. Ary aza-pitinina be toy izao moa ny elo fa takona ny lalana. Malala mandrivotra sy mitifitra ange izy izany.
Atovy ity moa ny tananao fa mangatsiaka ry alya. Oay, jereo any ry olona mitondra beki mandeha amin'ny orana ry. Iny ve tsy le lampanany any afo? Fantatrao angaha iny? Zany le papo zany hono ny anarana. Jereo fa sahirana mihitsy izy manafina ny tarehany tsembon'ny orana. Ndao andeha aingana fa mampalahelo le ry. Andeha aingana hono e. Omeo elo re izy ry manitra. Omena elo? Dia inona indray ny lofantsika? Sady ny tanany hitondra elo aza tsisy akory. Mba mieritrereta re ry manitra. Zany re zany tetiavinao anelo azy. Hitambaranareo ny elo fa za andeha amin'izao. Jereo any ety izy fa mila tsy ahazotritsotry fa asa fotofotony rivotra. Manina raha sina mialoko izy aloha mandra-pitsahatry ny orana e. Raha maharitra ela vao mitsahatra ny orana dia ahoana e? Ny andro maizana moa lalana malamo. Adalana koa nge miazy. Lanitra efa mandrahona be iny mbola mivoaka ny trano ihany. Nahoana kosa izy no tadiavina tsy voaka ny trano e? Nefa ianao aza mba mahalala miala voly sy mitovy zany ry alya. Izy olona manan-kilema ka tsy tokony andeha lavitra tsony rehefa fotoana ny orana oatra zao. Saingy adinonao fa ao anatin'ny filana maha-olombelona manao izay mahafinaritra ny saina ka tsy azo sinitsiny havana. Sady sondraha-teo zany ka tsy azon'ny olona hafasakanany. Inona koa zao ny idiran'izany resaka zany amin'ilay adalabe tsy malala orana efa ho avy io? Mandeha narera ry ianao raha sahisongana ny lehilahy io amin'izao oran-kidy izao fa za tsy afaka hiaraka amin'ny intsony. Indray ry alya. Fangatsy anatitra indray ianao. Aleo ahody isolakanjo e. Alya, tezitra amiko angaha ianao. Any am-piangonana indray miaona raha tsy tonga ny aminao intsony rehefa avy eo e. Nanofy any alina indray alina. Raha pitso any am-piangonana hono no miaona. Mino afa vadina tolotr'Andriamanitra ho azy olona izay ka mila tsy hoandriko izay ionana aminy indray. Amin'izay dia tsy ho nofy intsony ny fiarahanay fa tena izy. Dia fiangonanay iza nefa no ahitako azy. Ny ery mahazo arivo sa eny an-tampon-tanàna? Dia ahoana koa no hifankafantaranay? Ialo ve tsy efa mahafantatra e? Angamba azy efa mitsena any an-dalana any izy. Za ry alo no tsy tazako ato am-piangonana ihany. Efa tapitra vao tety ny masoko avokoa ny lehilahy rehetra ato nefa toa tsy misy mitovy endrika aminy akory. Ay ve mivavaka disipity e? Mbola tarany arinany angamba ny namany fa toa taitaitra sy mierikerika izany foana izy raha vao misy olona miditra. Dia efa mahaiza mionona zany ndray anjery kely fa tsy ny pointy izy matoa tonga hatramin'izao aho. So dia mba any amin'ny fiangonana hafa ry alina no mivavaka. Izao ve tsy tonga ihany kanefa ny toriteny azy efa vita. Ilay papa nasainy nalovako tamin'ny nofoko alina koa efa miara-mipetraka amiko eto. Zahay vao azoko. Fa iny mihitsy disipity dia izay no nampierikerika azy so mba misy olo-pantatra. Ataontsika eo am-pitsangana na ry havana ny hira voatondra ao amin'ny tabilao. Azafady mademoiselle, mba azontsika hikambanana ve ny firanganao? Afaka mijery tononkira miaraka aminao ve za? Ay, ao rehefa tsy maninona. Tsy lera voalahatra any amin'ny tabilao ny velarinao io e. Ohatray, iny ary azony ny firana e. Aleo azonao ihany ka. Andray, afaka mihazona zavatra koatra ny tiako avy angatamaso any aminao e. Fa tsy avy hatrany dia ny firanako nampiasaiko. Itoko moa tanan'ilay rangahy ity mifahatra ny be kika tsy afaka mitazona zavatra mavesatra. Sy mba ahoana koa ary ty. Ny rehefa tapitra nefa ny azy tsy mbola hita ihany. Oay, tsy hialy very miara-mipetraka amin'ny koralina ry. Lehilahy fotsy maranitra ny drendrika.
lavaranjanana kanefa tsy mitezotezo ihany koa. Tena izy mihitsy io. Mademoiselle, efa mipetraka ange fiangonana e? Eny e, zay vao hitako ihany marina. So de efa ho lasa adala ary disipity. Zay ny vaovao velatra ny firanany nefa nira azy efa tapitra. Hitako ihany ialy. Andray izany afaliako marina. Ary inona koa no mampitsikitsiky anazy tampoka teo re? Amin'izay dia tsy miala eny amin'ny koralina mihitsy no masony. Nena nefa tsy miraika aminy akory. Zay vao tsy ho nofintsony fiarahanay. Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Resy Jesosy Kristy Tompontsika, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Mademoiselle, azafady ane e? Ahoana izay tompoko? Mba omeo an'ireo lehilahy reny nge reto baiboly sy firanaka reto azafady e. Ateriko ery amin'ireo lehilahy mitsikitsiky miaraka amin'ny koralina riva e? Io mitodika ty amintsika mihitsy. Ay, tsy maninona fa za koa efa hoeny ihany ka. Fantatrao i Albera? Albera hono. Albera zany ny fiantsoana azy fa Ialy kosa no anarana mahampanoratra. Omeko azy fotsiny izany reto Tsy nandeha mivavaka angamba manitra fa lasa notika. Lasa ny amin'ny tata sy mamana nalala elo. Dia efa any amin'ny hotely indray izany alary hery no mikaly atoandro androany. Sady mbola savilaina be koa izany ka tsy makarakara sakafo kosa aloha e. Samy tsaikotsaiko amin'ny fiainam-piangonana izany koa ary papa. Misy azy indray ny avalen'lery amin'ity portable vao nividiko azy ity. Ahoana ary papa? Tonga soa e. Tratra sory papa. Nahazo le laptop ihany ve? Nahazo tokoa fa saingy voaterina piko ny volanareko. Dia mila verinareo ny volako Misosabetsaka e. Aza matahotra fa tsy very ny volanareo e. Ary miakara aloha dia ndao hiaraka e. Ao ary, aodino ny vaika. Etsy aloha etsy avao miakatra fa atao anaty fiolanana tsika. Ok ary. Miakara papa fa miesina be akaro ambony fotsiny bekinareo tazan'ny chauffeur raha misy tôbila miseho mandodiny e. Ary atao vao milama fa inona ary ty mampikiropaka e. Tsy hoe hamonjy tsy naikena ne tsika na hoe vao iketrika e. Fandeha ho aiza aloha tsika ty e. Ikalany amin'ny hotely aloha tsika dia aveo makany ambovonareo. Ny andro taty am-piangonana taty fotsiny ny saina tsy nifantoka tamin'ny fivavahana. Ny olona nitadiavina indray mba hita ihany saingy ny masony foana ny navandravandrany. Nahoana nefa raha mba haterinao papy, za mbola aritrela fa mivory ny sampany. Kely foana ny tsy nisotonako azy voaka tao am-piangonana tao. Aleo ranga andrasako eto izay ravanina mifiry Izay kosa ny fandrava ny fivorian'ny sampana ka. Ary aleo mihitsy ifindrako etsy amin'ny talaky maso eto sao dia misy lalakafa ny ambadimbadika any ka hilozany eo indray. Iny kosa ny Ialy fa nivoaka ka. Fa iny Ialy koa iny raha matao manolotra zazakely azy iny. Sato orokoroany foana koa ilay zazakely eny ampifony. Ohay, ary toa vihin'ilay raha matao koa ny valahany Ialy. Tsy Ialy namaniry angamba ity ka. Tsy mbola manambady hono Ialy. Losa, tena losa. Aleo hitsoaka sao afa-baraka eto.
Iza indray ireny sipa vaovao tonga manafika ato tranonareo ireny ry papa? Sipa miara-mibosy amin'ny sitraka ireny e. Vao ny ray aman-dreny nety sitraka taty dia mitady tamana sahady. Hatramin'izay ny fankafantarana izay hony dia nanjary tsy nasotonodany amin'ny ray aman-dreny intsony izy rehefa tsy mianatra. Fa avy aiza ireny? Eny Tomboarivo izy no mipetraka. Fa avy any Ambohidranoandriana ny vehiviny. Ay ve? Ary nakaiza Albert nitoa-tsy tonga nanatitra an'ilay baiboly sy firananareo ihany? Angamba naharitra ela ny fivorian'ny sampana tao ka tsy navela ny vadiny voka-tsony raha zoky Fa ngatsa ny lazainareo izy fanao beloty aty aminareo androany? Ohatrany tsy nazava loatra angamba le hafatra dia... Fa atao ahoana ihany mampita hafatra amin'ny papy ty e? Laha fotsiny krediako ny telefonina anareo. Sady tsy neona mihitsy koa ange izay sy Albert tany am-piangonana e. Sipa vahiny mipetraka teo akaiko izay no nasaiko nanantitra ny baiboliko teny amin'ny ry. Manitra ve? I manitra iza koa zany. Le kozinina miaraka mipetraka amiko fa izy andray e? Tsy nilaza ny anarany tamiko aloha izy e. So dia manitra ihany ary zany ry papa. Anabavinareo ve dia tsy afantatra ny Albert e. Nilaza ho eny amin'ny Albert mihitsy izy dia nampitondraiko azy ny baiboliko. Ay, mbola mandray vahiny zany le riko. Ndao zany hodina fa tsy tonga tsony iny e. Andeha ho aiza tsika? Haka ny sitraka eny Ambohidrano soa eny dia avy eo makany Tomboarivo e. Ka zany era hery ohatrany mbola biasa be. Papa, tsy aleo ve za mitany reto zaitra kirarin'olona be reto aloha rehefa tsy tonga manao beloty any Albert e. Efa ny sakafo hariva ihany koa zany hery. Efa ninana? Everiko fa lasa nody tany ambanivohitra ianao dia nikaly tany amin'ny hotely izay? Dia taiza foana ianao androany tolakandro? Maninona raha nody nikarakara ny sakafo hariva fa tsy nandany vola tany amin'ny hotely tany indray? Fa ngatsaroana tsony zany manao lakozia izany e. Efa zatra nampiatandrana bavy. Ataovy tsara e. Manitra mantsy hiara hipetraka aminao foana. Ka rery manitra kely Araza dia masika ohatran'io moa e. Sady efa tsy mipetraka trano mbola mandandany vola foana. Ny olona tsy mba eritreretina mihitsy fa any ivelany any foana no mahatamana. Aiza kosa raha tsy mahatsiara anao ve hivimbina voandalana be dia be ho anao e. Sady mbola nitondra boky vaovao ihany koa. Boky inona koa? Boky nisoratany aly re. Le namboly fitiavana tao anatinao. Namboly fitiavana? Le namboly fitiavam-boky tao anatinao indray ary. Reny boky reny ihany izao no saika nahitany toza tany am-piangonana androany. Mbola tadidinao ve le andala-teny nanaitra ny sainao anaiky fa ny boky dia valan'ny fotoana tsy hamelanao hiahaka sy renireny foana? Sady ho farafahakeliny dia izany no soa azonao amin'ny famakiana boky. Ary toa tsy nahafahalanao indray ho le boky e. Ny ahafantatra ny mpanoratra indray izao no mahaliana hafa tsy ny boky nisoratany intsony ry hery Izy tena ny ary sa ny mombamomba azy ny tianao ho fantatra e. Izy tena ny sy ny momba azy ry hery Raha soary fa hoentiko aty izy e. Zay fa ilozako ianao aloha. Fa sy vao maraina ihany efa mbola nasan'io tomobily io Mety ny hery aty ho ny hialy. Zay vao mitateraka ny faniriako. Fa tsy hanenjikaloka sy hity olona tsy fantatra tsony Tsy ho ela tsony dia eo izay sy haly malalako. Ary aleo aloha atory amin'izay fa nandreraka loatra izay zava-niseho an'ikeo izay ka. Totapitra ny alatsikelikely tao anaty fiara daholo ireo voyageur. Aiza ihany ary ny stationnement taxi brosy. Aleo hoteriko amin'izay iaraka.
Ialy mifoasa rehefa tongatsika. Nahoana no lasa tia lavitra be atsika vao mijano? Ny toerana alehantsika azy efa nilozana. Ka tsy fantatro angizy hijanonany. Ianao natorobe dia tsahako mifoazina. Ajanona eto izay sofera. Dia hijajirika fotsiny eto izany tsika mandrapatonga any amin'ny valo. Antananarivo very manitra ho voatetinao indray andro a. Ka inona no tianao? Andray taxi be tsika sa andeha tongotra? Andao andeha tongotra ka? Mandany vola izany. Sady mba entinao mitsangatsangana mitety eny Antananarivo a. Raitra izany. Ialy aza mandeha mafy kosa moa e. Ianao anefa variana mierikerikeraka ny lalana. Afianao tantanako mihitsy sao ifandona amin'ny olona eo ka. Mba mandehana miadana moa ilay tsy malala. Fa manena koa reto tomobila be dia be mitandahatra fotsiny reto e. Atao mijanona daholo koa ny tomobila ery ampita. Fa mierikelikaiza koa ary ianao e. Retsy akaikiretsy angeza ny lazaiko anao izany. Jerenao, hitanao ry olona mitondra be ky manapaka ny arabe ry. Iny ny antony mampitohana kely ny fiara teo. Dia inona koa izao ny ifandraisan'ny zao embouteillage lavabe izao amin'iny olona iny ka? Te hifindra amin'ry lalana mizotra mianatsiny ry izy. Ka raha tsy nanatony ireo polisy de la route ireo dia voaterina dia ry aloha be ary izy vao afaka nipita. Mba mahadiny zavatra koa ianao ity ka? Sa nianatra manokana ny fiainan'ireny olona kilemainy ireny mihitsy ianao? Andray, izany kilemainy izany no fiantso azy ireny Andriamanitra. Makaraha sofina be ny meno azy. Sady mety hatezitra ry zareo ny antsoina toy izany ka ataovy hoe olona sembany na hoe olona manana fahasembanana rehefa miresaka azy. Ay ve, zavy anara. Izany foana mantsy ny mahazatra ny olona any ambanivohitra. Sady ny Baiboly koa aza angely tsy mbola mampiasa an'izany teny izany. Toy izany koa ny voadiny mpanao mariazy. Misy hoe na boka na kilemaina. Eny e, voasoratra ao anaty Baiboly tokoa aloha izany. Toy ny hoe malemy, matila, kelila, ketrakila. Ary mbola miteny toy izany koa ny olona. Saingy tsy mendrika ilazana na iantsoana ireo olona efa hiara-pahavoazana ireny teny ireny. Satria tahaka ny manivaiva sy manelikilika azy. Fa tsy mba mampitrahaka na mampahery azy otra ny fiainana. Na andresiny akiviny, na dia eo aza ny takaitra mahazo azy. Fa maninona ka ianao ny sarotiny sy be fiantrana ery rehefa mahita an'ireny olona manan-kilemy ireny? Seria, ninao fa ho tezitra sosoreny ianao raha misy fianakavinao na namanao manana fahasembanana. Ka atsony olona hoe le malemy na kialabobo na le varira na le jamba na koa mona na le marenina na le sima na kialatapaka. Sa masamy fidy ray amin'ireo atao anaranjanakao? Misoratra ao anaty kopia ianao raha sanatria miteraka sembana. Ajanony azy izany resaka izany ka? Ohatrany tsy manandresaka atao afa-tsy izany foana ianao rehefa miaraka amiko. Saingy mba fanolora-tena traiza moa no entin'ireo fotompinoana sy manam-panahy miantra azy ireny. Ary ampahafiry ny zon'izy ireny no omeny fitondram-panjakana isotrany ankehitriny. Eny e, na ianao izay mahita sy misy mampatsiaza dia za. Ka tsy hitako angezy tokony hiasako saina amin'izany. Sa ampatanjaka ny lehilahy io vetivety eo ny fahafantarany fa mangoraka sy mitsetra azy ianao. Nefa raha mba tsapanao ny fahasahirana ny lehilahy io dia iaika nefa tsy vita ny fangorana sy fiterana fotsiny famahana ny olana mianjady aminy. Jerenao anie ty ara tsy mpanahy le receveur amin'ilay taxi be. Nilozany tsolotro le olona na dia efa hitany fa hiditra ao anaty fiara azy. Tsy le olona avy any Antsirabe ihany ve hoe? Tena izy mihitsy ty. Dia ao papa. Ifangatsina dia tamin'ny taxi be nijanona teo iny papa. Mainka ahoana le rony nefa za mikisina be miakatra ao anaty daba dia nilozany e. Le olona niandro bus niaraka taminy koa ny sesika be fa tsy mba namelana hiditra mialoha. Andao andeha ry aly fa mangatsika ka. Avy aloha miara-miandry taxi be amin'ny eto tsika. Rehefa tafiditra anaty tomobily izy dia izay tsika vao mandeha. Ampio 2 arivo ireny volany dia isaka ny taxi izy. Ampiana 2 arivo ahoana ary mahatra. Tsy latsaky ny ray alina intsony anie izao mikoritra ny taxi. Ho ampy an'izany ve ny volany? Olona ohatran'izao ve dia tsy hanambory? Sa fantatrao izay any am-posiny? Aza jerena miendrika ivelany ny olona ary mahatra. Tsy hoe tsy manamboly izy saingy mety tsy niomana kosa. Zanony ianao raha iaraka aminy eo ka avy aloha andeha. Oay, nanofo voadonan'ny tomobila. Nanofo niaraka tamin'ny aly. Dia nifankahita tamin'le tsy hery fe izany miklaksonina sy midridridrika ny atokotany zazahady.
Za nantenainy amo azy ilay ity tratra vaky masoandro eto ambony fandriana. Aleo mio manaingana dia asaina terinihery amin'ny tomobila sao dia tareto. Indray le rangano fiziko niaraka tamin'ny aly. Tena mahagaga mihitsy fa isaka ny manofy any aly aty isaka hitako miserana ao anatin'ny nofoko foana izy. Zao koa dia mbola tonga hatraty ampiasana indray. Inona kay ny ianao izay Azafady tompoko. Araka ilay filazana fitadiavana ampiasa nataonareo dia saika mihetraka an'ity dosiako ity aho. Anatitra dosie? Eny tompoko. Ary na dia tsy nitakianareo tao anatin'ny filazana nalefanareo azy reto sertifika samihafa manampy azy reto dia nataoko ihany mba ho mariky ny fahavononako hiatrika fifaninanana toy ny rehetra sy... Efa tamin'ny zoma hariva angera amin'iseny fara fandraisana ny dosie anareo Ka tsy miankina amiko anie tompoko ny nahatara ny fanaterana ny reto Zany ary ny fanapahan-kevitry ny DG ka akory atao? Mingavy re mademoiselle mba ataovy re izay azo atao Tsy hitako izay azoko atao anao amin'izany Efa lasa any amin'ny direktera daholo ny dosie rehetra tonga teto amiko. Dia ahoana re zany mba azonao antsoina raha ve ny direktera dia zany resaka aminy Manahirana azy zany ka. Aleo ianao no miakatra any ambony miresaka aminy. Sady fe-potoana natao any rehetra koa iny ka manohatra ny baiko ny lehibe raha manao an'izany. Na lazainy fa... Tsy maninona ary fa... Lehilahy ahoana re ty Oay, tsy ordinateur portable ve ty vimbininy sy manafesatra azy ty Efa misisika mahafery ianao ka leo ary atsoko ihany izy. Allô? Mba omeo anky monsieur le directeur fa misy olona mitady azy ato Tsy ao izy? Arono anky? Ary sao dia afaka manoro an'le compte Facebook ndry? Zay mihitsy. Zay ihany ka. Tsy ao izy zany raha misefa lasa namonjy fivoriana any amin'ny préfecture. Dia ahoana re zany miala tsindrina tompoko raha ny sisika mihafa satria tsy ny fandavanao andray nreto dosiako reto no mampalailo anahy fa nenina ny aoriana no tsahako hatrehana. Tsahanao hatrehana? Tsy azoko. Mba azonao hazavaina ve ny dikan'izany? Eny tompoko. Na izaho miinsista na ianao misalasala dia samy tsy mpanapa-kevitra. Noho izany mba tsy sy ny nenina sy ny fanomezantsiny dia voninahy mihetraka fanamariana fa tsy anao. Sao ary ataovy anaty valopy mihidy ireo dosie anao ireo dia apetrao eto. Raha pitsy ianao miverina miresaka amin'ny direkteur. Misaotra indrindra tompoko fa zava-dehibe loatra izao fanampianao anazy ao. Tiako afaka hanampy anao raha misy olana ny compte Facebook-nao. Maninona moa raha notaniako an'ilay rangahy ty hialy sao dia mba fantany. Sady kanefa oka ihany ka. Sao dia hamoatsampiny ohatran'ilay tany am-piangonana eo indray. Sady hery koa fa nilaza fa hitondra azy any an-trano. Ny mombamomba azy fe tsy ho fantatro mian-dalana any anaty Facebook ihany rehefa anaovako demande d'amis izy. Fe mahafinaritra be ohatran'izao aty anaty tanàna aty Tena tsy lainga tokoa fa tena milamina sy madio Antsirabe ka. Ny atsika fotsiny mamerivery kely. Oay, tsy hialy very miankina moto eo alohan'ny bankery. Tena izy mihitsy io. Tsy mihery mihitsy ny endriny na dia efa malomaloka aza ny hariva. Sady ny antanany iny mihitsy izao ilay kasika nanofany. Aleo fonjeko haingana fa mbola miandro olona angamba izy izany. Fa nahoana amin'ny familja narasipa? Azafady tompoko. Maty tory ny tanako. Mirifadrifatra ohatry ny ombotsa. Atao tapaka ny bekiako. Dia atao ahoana ity izao? Mafy loatra koa ny fianjerako iny ka voatsindry tao raha namana. Fa ahoana ry papa? Fiainana ataonareo ao? Misy olana nga? Voadonan'ny olona raha hery Voadonana izy?
De lasa aiza zany izy zao? Niazakazaka avy any Rasipa, tonga de voafoaka ny bekiako. Zany a? Dia ahoana? Fa tsy maninona ve aloha ngiahy? Tsy maninona ka. Ny bekiako ny tapaka. Tapaka ny beky? Fa Sipa ve zany tsy malala fomba zany Razoky? Tadidinareo ve ny endriny raha mifanena aminareo izy? Ie, tadidiko ka. Fa atao ahoana nefa izy raha hita e? Angalana onitra sasaina manolo an'io beky tapaka io ry papa? Aleo lamy mariera fa tsy blème io a. Tsy blème ahoana ry papa, fa nareo ve mpanamboatra beky sa misy manome fotsiny? Tsy anarivona eny ry Zoko ny vidiny reny fa manalina maro e? Ka ihany aloha am'izao ry hery fa manahirana. Fa manahirana ahoana indray ry papa? Izy mandeha tsisy jiro indray ve ny... Ohatrany de hoe fa sarotiny sy manararaotra loatrako. Sady mbola misy beky azo ampiasana ihany any an-trano. Tsy afaka anaty trano papa zany fa mbola haka ny debany vinany kareny e. Aleo aloha nareo akaky posy eto. Aleo ihany modina fanina fa tsy ela manangatra le hery iny ka. Manahirana amin'ny fiarahamonina raha toa ka lasa mpiara-miasa ihany izay sy ny sipiny atsoatsy. Zay ry posy a. Atero any ambovo mihitsy izy a. Zay fa lasa aloha ry papa fa mbola hiasa alina ne io e. Marina. Mbola le Alberiny ihany no nafatifaty any azakazaka teo. De le olona tsy maninona avokoa ny voadona ny pitika tery. Kely foana tsy nampitrongo ny lohany tamin'ny arabe. De ahoana zao rehefa tonga any ampiasana any iny rapitso? Tsy rarahako rangaha. Mba mafy koa angeny mahazo ahy. So ihany aloha fa ny asaly hery. Ngamba tsy ahandro sakafo tsony fa mba hakaina kely ka. Allô? Ahoana raha hery a? Efa tonga ty aminareo ange zaho e. Tena niandranareo mihitsy asaingy. Ela loatrako. De beky tapaka ve? Efa mifombiniko aty ka. Beky maivandreto ve ty zakako e. Nentiko miadana teny de tonga ihany. Ie, hita mavadinareo. Ohatry mbola midy a. Okey are. Potserina oniny zony ery fa imanitra ho ihany. Mba ohatsy ny ahoana ary za mipaviny lery izany e. Ka tsy olona mbola misarita-bolo sy misolitika farora-bava sy taimaso ve nivoaka eo? Iza koa ary so mampaneno sony ry vao maray zao sahady. Ataoko mamay kosa aloha raha hery zo mandrebireby eo zao e. Izy mamy toromaso tsy ampy ihany ny olona ny kotabainy vao miposaka eo. Hoavy! Oay, tsy le mademoiselle vao nantonana maly hariva ve io? Oay, to le papa mitondra beky be dehibe. Loza, fa anao inona ty koa io? Sa ve mbola fanina manjavona? Mademoiselle, tandremo. Manitra! Tandremo. Fa nanina izy ry papa no menjera fotsiny teo a? Ohatsy ny taitra kely zay izy rehefa tonga teo ambavatohatra teo de avy de nenjerako. Manitra, fa nanina ianao e? Manitra! Oay, torany ty ry papa. Sady maroatra koa ny eriseza ny tongony zany e. Manitra! Andao entina angenany amin'ny hopitaly fa marary ty ry papa. Mekariseo ana tôbilo ao fataraiky tsika. Nanofy ahoana ianao ry Manitra? De inona koa ny ifandraisan' izany tamin'le fianjeranao iny? Zany, nanofy aho. Nanofy ny ady tamin'ny papa. Nanofy ny ady tamin'ny papa ahoana ry Manitra?
Ianao koa efa tsy tiana mbola manarakaraka ihany. Ny mahantra ambakaina dia ny tsy afaka alaina fa aza manenjika ny tsy azo. So ho sasapoana sy mialamaina. Raha tsy hoe izy fahagagana nga? Fahagagana? Fahagagana hoana koa? Zany ve dia tsy azonao hoe na ianao no lasa matanjaka vetivety eo, na zany lasa masombavy manitra dia anao maritiorany fitiavana iaraka aminao mandrakizay? Vehivavy tsy vanina, tongotra ny mba iray ariana. Ho hitanao kely fa za mihitsy nanatitra beky ho anao. Hanatitra beky? Ie, za mihitsy nanatitra beky ho anao a. Sanatry, ary mandehana mialany, dia aza miverimberina ty tsony e. Dia izay no antony nampianjera tamin'ny tohatra omaly iny. Nanaitra loatra ny fitohizan'ny nofoko tamin'ny fahatongavanao niaraka tamin'ny beky roa afaka ohatran'ny tehenanao iny ry papa ka dia nalemy hatramin'ny lohaliko a. Fanina kanefa tsy hitako izay namikirana. Lalina tokoa zany raha fifandrifinjavatra. Saika hiaraka amin'ny eranao sodorany iny beky tapaka iny nefa natongavako tany amin'Arivo maraina. Kanjo ranabavina anao roa lahy tamin'ny tohatra ve ny vantaniny se? Ie. So ihany aloha fa mba nitongotra fotsiny nasiana pilata raha fa tsy ny andehibe ny nanaraka e. Zany eo ihany fa ty zady nanenjika ny alibererany tanàna koa nge ny lozy e. Ay, endrika ny foron'ny saiko sy ny nofo fotsiny tiany tiavoko fa le ialy mpanoratra nambabo ny foko sy ny fanahiko dia tsy iza fa i papa ihany. Ty anarana hoe ialy sy papo ty mihitsy anie ny tena mampifandiso antsika hatramin'izay e. Anarana tsy tiany ialy maty izany papo izany. Saingy tsy te ho tezitra fotsiny izy rehefa nibandy akamany miantso azo papa. Fa maninona kosa nefa izy no ataonareo an'izany? Irao aminy aloha raha velany mazavaiko anao ny antony naharaikitra an'izany papo izany. Sara ery aza atao an'izany papo izany tsony fa tsy milaika. Dia izay zany tsy nanononako hoe papa mihitsy rehefa nanontany azy mbola alehako ianao. Ny boky sorata moa dia efa mitondra ny anarany hoe ialy. Eny, mifona aminao ary ialy tamin'ireny fihetsika feno fanevaivana sy fiavonavonana nataoko taminao ireny a. Nareo izay niainantsika mivantana na ny tao anaty nofy. Mialatsiny ihany koa raha nanafitoana anao ny fitantarako ny nofoko nandritran'izay herinandro maherina tongavako teto Antsirabe izay. Raha sitraka ao dia tiako raha ho soratanao izay rehetra izay mba ho fanitsiana ireo diso hevitra tahaka. Ho soratana tao tantara ve? Aza manao an'izany kambony ry papa raha tsy miseho le fahagagana. Fahagagana inona koa e? Na i papa ny lasa matanjaka vetivety eo, na manitra ny lasa masimbafy dia anao maritiora ny fitiavana iaraka mandrakizay nareo roa. Tsy misy fahagagana rasan'izany tsony ry ery a. Efa izy ilay olona antra sy tsy afaka mitovy amiko. Asaina laiko ka vita ho azy fa tsy mila mandeha lavitra tsony a. Dia izany indray izany miakatra any ambony rihana fa nareo mitsamma mifindra ao ambany a. Ery kosa e. Safianiko aloha fa ialy efa tiako e. Fa i papa mbola tsy fantatra. Vao eritreretina. Zany ve tsy hafahafa kosa e. Afo manila zany ry a. Mbola pahampity ihany koa e. Afo manila? Ie, pahampity. Afo manila na ampahampity. Nosoratany Altera na Ranarson Ter Alphonse. Ireo nanome ainany tantara, mihaja, Lemek, Anjarliva ary tahina nantenaina. Nandray feo, tovy razana mamonjy. Nanatotosa, ony mihaja niriny.